Mbola faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka izao mofinaina izao indray amin'ity andro alarobia faha 12 ny volana Jona 2024 ity. Mbola andiniantsika ny loha hevitra hatrany mampanjaka ny fahefan'ny Tompo. Koa ny mofinaina izay voalahatra dia ny Mateo 7:1-9. Mialohan'ny andraisantsika izany hafatra indray dia andeha mbola hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitray satria noho ny fitantananao sy ny fitiavanao anay dia mbola nomenao izay tombon'androm-pahavelomana izao indray izay ka hatratr'ity ity andro anio ity. Misaotra anao izay Tompo noho ny alina izay nomenao anay ary indrindra fa misaotra anao ihany koa noho ny andro vaovao indray. Ankehitriny ary Tompo dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao izay. Koa hifonanay aminao izay rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ary mangataka mandrakariva izay ny fitarihanao amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azahoanay mandray sy mahafantatra tsara ny sitraponao ka mandeha araka ny lalànao. Tompo Andriamanitray, atolotra ho anao tokoa ny haja sy ny dera ary ny voninahitra noho ny fitiavana sy ny famindrampò izay efa nomenao anay. Ary ny vavaka rehetra izay sandritray dia ataonay amin'ny anaranao irery ihany. Koa ho anao ary Tompo ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia arovaka isika amin'ny anaran'i Jesosy ny Mateo 7:1-9 manao hoe: ary niondrana atsambo kely izy dia nitaka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe: matokia anaka, vao avela ny heloka ao. Ary indreo ny mpanorandalàna sasany nanao anaka-po hoe miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe: nahoana ianareo no mieritreritra ratsy ao am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa no manao hoe vao avela ny elony, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba fantatrareo fa ny zanak'olona no manana ny fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa: mitsangana, betao ny fandrianao ka mody any an-trano. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiki tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona ny fahefana toy izany. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny andinin'ny 7 dia hoy Jesosy tamin'ilay narary ny paralisisa nanao hoe: matokia anaka, vao avela ny heloka ao. Andeha izay teny izay no anakinantsika izao mofinaina izao ka ametrahantsika ny loha hevitra hoe Jesosy mamela heloka. Eto tokoa dia tsy mba ny fanasitrana naretina paralisisa teo amin'ilay ity lehilahy ity no nositran'i Jesosy mivantana, fa ny famelan-keloka no notoriany mba ho sitrana izany lehilahy izany. Manam-pahaizana tokoa ny ara-tsiansa dia tsy mitsahatra ny mikaroka fanafody ho entina manasitrana ny aretina rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Tena nomen'Andriamanitra fahalalana tokoa izy ireny hanao izany fitsaboana izany. Tsy asan'ny maizina na pozina ny fihinanana ireny fanafody ireny, fa tena vao maika ary tena hivavahana mihitsy izany fanafody izany mba hanakery ka hasitrana. Zavatra ho entina hiara-hiasa soa izy ireny ka tokony ampiasaina mihitsy aza.
Ary izany indrindra no mbola tsy mitsahatra ny any an-tanànantsika ny ho amin'ny fanantonana ireny mpitsabo ireny raha misy ny aretina, raha misy ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fahasalamana. Anisan'izany hoentintsika mandrakariva ao amin'ny fiangonana ny manao ny 5 minitra ny fahasalamana mba tena hiainantsika tokoa sy hahalalantsika fa tena asa nomen'Andriamanitra ho an'ny mpitsabo hanasitranana tokoa ireny fitsaboana izay tanterahan'izy ireny ka dia aza misalasala ny amin'ny fanantonana ireny mpitsabo ireny fa tena natao hanasitrana araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ireny fitsaboana ataon'ny mpitsabo ara-tsiansa ireny. Fa raha eto amin'izao mofinaina izay arahantsika izao dia tsy toy izany tokoa no nanasitrana an'i Jesoa ity lehilahy ity, satria raha marary ny paralesisa izy. Ny marary ny paralesisa moa dia tena malemy, tsy tafatsangana eo ambony fandriana mihitsy. Ny fanasitranana izay nentin'i Jesoa voalohany dia ny fahitan'i Jesoa fa ny elony no anton'izao aretina izao ka tsy mahafaka azy ao anatin'izao aretina izay misy ao amin'izao. Koa dia ny famelan-keloka no nomen'i Jesoa azy mba hasitrana azy satria tokoa mantsy ny elontsika no hevitra anankiray mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary ny fahotantsika no mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika ka dia tsy mihaino izy. Indraindray tokoa noho izany fahotantsika izany dia mety hiseho amintsika ny zavatra manahirana samihafa toy ny aretina, ny fahoriana, ny tsy fananam-bola, ny fahasahiranana maro samihafa. Zavatra mety hiseho amintsika tokoa izany vokatr'izay fahotantsika izay. Nataon'Andriamanitra hitsapana antsika izany satria miala amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Fa raha eto dia ny esorina tamin'ity lehilahy ity koa, ny esorin'i Jesoa Kristy tamin'ity lehilahy ity, izany elony izany dia noho ny nahazoany izao aretina paralesisa izao ka dia noesorin'i Jesoa taminy izany ary nanehoany fa hananany tokoa ny fahefana manala sy izany fahotan'izany lehilahy izany ka afaka amin'ny manan-keja azy izy. Ny zava-nitranga anefa rehefa tanteraka tokoa izany famelan-keloka nataon'i Jesoa Kristy tamin'ity lehilahy izay narary ny paralesisa ity izay dia tsy faly tamin'izay famelan-keloka izay ireo mpahay lalàna satria amin'izy ireo dia Andriamanitra hitokana ihany no afaka manao izany famelan-keloka izany. Ka no iverin'izy ireo fa fanevatevana an'Andriamanitra izao nataon'i Jesoa Kristy izao satria amin'izy ireo tokoa dia tsy nekeny ho zanak'Andriamanitra tonga olombelona i Jesoa Kristy. Ka nitenenany mihitsy nanao hoe miteny ratsy ity lehilahy ity. Nefa dia tsy nahoan'i Jesoa Kristy izany fanenjehana nataon'ireto mpahay lalàna ireto izany fa dia nasehony ariary tokoa ny fahefany ka dia tanteraka ny famonjena ny famelan-keloka ho an'ity lehilahy ity. Ary rehefa nahita izany ny mponina rehetra, izay olona rehetra vory teo dia raiki-tahotra avokoa satria fantatr'izy ireo tokoa fa tena manana fahefana avy tamin'Andriamanitra tokoa ity Jesoa Kristy ity. Koa dia nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ireo. Manoloana izany fahefan'i Jesoa Kristy izany tokoa dia mbola mety hisalasala ihany va ianao ny hanantona azy ka tsy hametraka aminy ny fiainanao ka hanadiovany anao mba tsy hanan-keloka intsony ianao. Tsarovy ry havana fa tsy sitraky Jesoa Kristy ny fahafatesany ratsy fanahy
fa ny tsy halanao amin'ny lalany no sitrany mba ho velona ianao. Koa mbola miala ny henona amiko sy aminao ny Tompo, fa tsy ho very isika fa hiaraka amin'ny fiainan-dova ny fiainana mandrakizay. Koa aza misalasala tsony ry havana. Tia anao Jesosy, mamela anao izy ary indrindra fa manandratra ny tabany aminao mandrakariva izy ary manome anao ny fiadanana ary indrindra fa manantena anao ny fiainana mandrakizay. Koa raisoara ny Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola hiara-mifiavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io dia tsy mitsahatra misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao tokoa izahay satria mbola afaka nandraindray ny teninao tamin'ity andro anio ity. Koa misaotra anao izahay Tompo noho ny ampianaranao mandrakariva anay fa ianao tokoa no Tompo mpamela heloka, ianao no Jesosy Kristy, mpanjakan'ny mpanjaka ary Tompon'ny Tompo. Tsy misy tokoa zavatra tsy tanterakao rehefa ianao no miasa. Koa mangataka izany fahefanao izany izahay Tompo, mba hanala ny ratsy rehetra ao anatinay tsirairay avy, hanadio sy hanavao anay ary indrindra fa hampianatra anay ny lala-marina dia ny lalanao sy ny sitrakao. Koa ankehitriny ary Tompo dia apetraka eo am-pelantananao ny foamam-panahy anay, mba ho tefenao tokoa ka ho fonofo hahay handray ny hafatra sy ny fampianarana rehetra avy aminao. Ary apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fiainanay rehetra. Ianao no hiaso hitahy anay, ianao no hanome anay izay rehetra ilainay amin'izao fiainana izao. Apetraka eo am-pelantananao Tompo ny hoavinay, ny zavatra ataonay rehetra mba hombanao anay izany ka hanananay ny fiadanana. Tanterao araka ny sitraponao ary Tompo izay rehetra mety mahasoa anay, fa izahay kosa dia manandratra mandrakariva ny voninahitra ho anao irery ihany. Izany vavaka izany dia angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ary mbola tambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho masinana anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza anay ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nihaonay indray tao anatin'izao mofinaina izao tamin'ity andro anio ity. Ho famaranantsika izao mofinaina izao ary dia andeha ho raisina amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tso-drano izay atolotry ny Tompo manao hoe: miay anareo anie ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo anie ny Tompo ka manome anareo ny fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.